Batsim-pana entin'i Pasteur RATIANARIVO Rabarijaona. Aoka iara-mivavaka sy atoboko. Andriamanitra rainay amin'ny alan'i Jesosy Kristy tomponay tokoa ianao. Sambatra iray mahafantatra anao satria nanaiky anao ny ampahafantatra ny tenanao tamin'ny alan'ny dinao teto ambony tany. Ary koa amin'ny alan'ilay fanahinao masina izay manazava aminay ao am-ponay tsiraray avy ny maha-Andriamanitra anao, fitiavana be fanetren-tena ary tianay amin'ny fitiavana mandrakizay tokoa. Noho izany rehetra dia mitsaoka anao sy mankalaza anao, mivoninahitra anao zahay, ry tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka, Andriamanitra rehetra, tsara sady mpanao ny tsara. Ianao ilay mipetraka eo ambony seza fiandrianana manerinnerina kanefa mijery anay ety ambany toerana ity. Mitsaoka anao, mivoninahitra anao zahay, mankalaza anao zahay. Dia mangataka ny famindrampo avy aminao satria tsy tanteraka. Diovy amin'ny ranao saribidina latsaka tao Kalvari, mba afaka amin'ny fahotana sy ny tsy fahamarina rehetra. Ary dia mangataka ilay fanenao masina mba hiasa ty anatinay. Avia fanay masinao, azavao ny fonay. Avia fanay masinao, tanterao ny asa izay efa napetraka Andriamanitra ray sy Jesosy tao aminao. Dia ny ampatsiahan'ny tenin'ny tompo rehetra aty anatinay. Sa mahery tompo, ampandreneso ny fianao zahay amin'ity andro ity, amin'izao fotoana izao, mba tonga ny tokoa andeharaka andalanao sy ny fitsipikao. Dia raha nilaza ny aja ny voninahitra dia hoanao Andriamanitra ray zanaka fanay masina, fa aminay kosa ny fanatrehanao feno misaotra Jesosy. Amenaranao Jesosy avy any Nazareta nazona minisy mangataka izany. Alleluia. Amen. Ho amintsika ny fiadanan'ny tompony Jesosy avy any Nazareta ry havana. Lohateny izay nomeny tompo antsika anio dia ny hoe ho tafiako amin'ny fanetren-tenako ianareo. Ho tafiako amin'ny fanetren-tenako ianareo. Hoy ny voasoratra ao amin'ny bokin'ny Filipianina toko 2, ny 9 ka hatramin'ny 11. Vaky toy izao aminaran'i Jesosy. Aoka ao aminareo izao saina izao, izay tao amin'ny Kristy Jesosy, izay nandehanana ny endrik'Andriamanitra aza dia tsy nataony zavatra ho fikiriny mafy ny fitoviana amin'Andriamanitra. Fa nifohanany tenany tamin'ankany ny endriky ny mpanompo sy natongavany io manam-pitoviana amin'ny olona. Ary rehefa hita fa nanantareo olona izy dia nieritry-tena ka nanaiky hatramin'ny fahafatesana, dia ilay fahafatesana tamin'ny hazo fijaliana. Koa izany no nanambratan'Andriamanitra azy indrindra sy nanomezany azy ny anarana izay ambony noho ny anarana rehetra, mba ao aminaran'i Jesosy no andaolen'ny lohalika rehetra, any an-danitra, any aty an-tany, any ambanin'ny tany, sy ny ekendrila rehetra, fa Jesosy Kristy no tompo ho voninahitr'Andriamanitra ray. Amen. Zao nambaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Ho an'izay rehetra ahy izay voatahy, fantatro fa sarotra ao anareo izao fotoam-piandrasana izao. Tsy fahazoana antoka, tsy mahafinaritra noviana tokoa, fa avelao aho hameno anao amin'ny fitiavako isan'andro. Ary koa andeha mitady fahafahana handrotsaka izany fitiavako izany koa amin'ny hafa. Amin'izany fomba izany dia tsy ho leo ianao, ary aza manahy fa ny fanohitra amin'izany dia hitoetra ho vaovao, ho mailo, ho ambony zavatra rehetra, dia ho ampimenaka ny jeronareo ary ny kapoakanareo ho feno dia ho feno. Fantatro fa ny sasany aminareo dia liana hijery zava-baovao amin'ny alalany aina aman-jery. Anio kosa aho miangavy anao, ianao izao faniriany izao ka mihaino ahy. Ny vaovao dia tsy anao afa-tsy ny hamafy fisavorotahana anao, mijanonana mifandray amiko, miaralalana amiko, ary mandehana amin'ny sitrapo hanao ny tsara.
amin'izany fomba izany dia tsisy na inona hanaitra anao ary hanana menaka mihoatra ny ampy ao anatin'ny jironao ianao amin'izao ora maizina izao. Dinio ny fonareo sy ny fietretanareo ary ny fitondrantenanareo fahazavariana ankehitriny. Jereo kosa rehefa mahita ny ratsy mananontany ianao mibeba ary mangatava fahasoavana hifetena sy hanjaka amin'ny tena. Lazaiko marina amareo fa ny tenanareo ihany no fahavalonareo. Mifeza tena ary dia tsy hanan-kely intsony ny fahavalo hafa any ivelany. Na dia mety hitranga aminao aza ny zavatra tsy mahafinaritra, ny fitiavanao sy ny fiantranao dia nidy ny varavarana manoloana ny endriny rehefa mitady hiteraka ny fototry ny mangidy sy ny lolobo. Ambony zavatra rehetra mambolé fahalemem-panahy. Amin'izay mantsy ny fahavalo any ivelany dia ho sary an-tsaina loatra niady aminao. Tsy hita intsony izay andraisana anao. Tsy mandeha araka ny nokasainy zavatra rehetra ary ianao hiteraka fisavoritahana sy fahasorenana sy tapaka ho an'izany fahavalo izany. Rehefa mijery ireo tsy mahalala izay hitranga ianao dia aza manaiky ho tratry ny fireriana. Aza manantsintsinina na iza na iza. Saingy ny fanotra amin'izany raha mitranga izany eritreritra izany dia piteo avy hatrany amin'ny fitandrisana ny hasina rehetra hananan'ny olona io izay tsy hanananao. Ary raha hitanao fa sarotra aminao ny mahita antsara ny toetra ao aminy dia alaivo sary an-tsaina hoe ny lehibe tao anatin'ny tontolo iainana misy herisetra sy zava-mahadomelona na ny fivarotantena izy ka izay ny antony mahatonga azy hanana toetra tahaka izany. Nampahory sy nankahalanao ve ny olona satria mahantra ianao, tsy manan-kanina, tsy manan-akanjo madio sy mafana? Alaivo sary an-tsaina hoe miaina toy izany, toe-javatra izany nandritra ny 12 taona ianao dia ho tahaka aniza ianao ankehitriny. Tsarovy fa ny fanahy rehetra entiko eto anivon'izao tontolo izao dia manana fahasoavana miaraka aminy. Ny sasany teraka tao amin'ny fianakaviana amin'ny fanompoana kristianina voatahy tokoa amin'ny fahasoavana maro be. Ny hafa kosa dia nateraka ireo mpivarotena na mpidoroka zava-mahadomelona ary tonga amin'izao tontolo izao niaraka tamin'ny fahasoavana kely dia kely. Tsy izay nomeko anao tamin'ny voalohany ny zava-dehibe fa izay ataonao amin'izany fahasoavana nomeko anao izany. Inona ny dikan'izany? Ilay vehivavy fantatrao hoe mamitaka dia toy izany ny antony anankiray mahatonga azy mitaka. Izy dia nanomboka ny fiainany tsy ampy fitaovana ary mba ho velona izy dia tsy maintsy mamitaka. Ny hafa koa tonga mba tao anatin'ny heloka be vava tonga lafatra izay mangalatra sy manolana ary manimba izay rehetra tojo azy. Saingy mamitaka izy, eny tsy misy dikan'izany raha oharina amin'ny tiany demony atao aminy. Ary manahoana ny fakapanahy sy ny fanesona azy? Saingy mampiasa ireo fahasoavana vitsy ireo izy dia nanapa-kevitra ny hosoa marina sy tsara amin'ny hafa amin'ny andro iray. Fa ny ray hafa no beazana atao amin'ny tokantrano iray izay mankafy ny zavatra rehetra, nahazo fanabeazana amin'ny fampianarana ambony, mety ho tia tena, feno tsy fitiavana ny mahantra ary noho izany dia manana tsy nahavita mampiasa tsara ireo fahasoavana be dia be izay nomena azy satria tsaroa fa tsy manana raha tsy manam-pitiavana ianareo dia tsinona fa ny fitiavana no ambony indrindra. Tsy maintsy
misy antony tokony hanomezanao mihoatra noho ny hafa amin'ny lafin'ny fahasoavana. Tsy maintsy mijanona ho zava-miafina amin'izao tontolo izao, fa hambara aminao kosa indray androany ny antony izany rehetra izany. Mbola misy tery izany ankehitriny, fa ho lazaina indray androany. Ho lazaiko fotsiny fa Andriamanitra marina ny Andriamanitra aho. Eny Andriamanitra marina aho, ary voalamina ao amin'ny fahatanterahana ny zavatra rehetra any an-danitra. Afaka mahita fomba fanandratana ny hafa ao ambonin'ny tenanao foana ianao, na dia atao amin'ny endrik'Andriamanitra, tsy noverina foto-kevitra harovana mafy teo mason'olona ny fitovika amin'Andriamanitra, fa naleoko ny mahandro, ny vahoaka tsotra, ny manetry tena, mba ho ray aman-dreniko sy namako. Ny any apôstôly nahita fianarana tsara dia ilay anankiray izay namadika ahy. Tokony hanantena anao, hanentana anao izany zavatra izany. Tsy nahalala ny fariseo satria izy ireo dia nibanjana ny andriana, ny fitaovana marobe sy ny herin'izao tontolo izao. Tamin'izany fomba izany no nahafantarany manitra sy ny tsopo ary manetry tena ny amiko. Saingy tsy nisy nenina tao amiko mba hisarihana olona ambony, na olona ambony saranga eo amin'ny fiarahamonina. Mifanohitra amin'izany, ho azy ireo dia mpandrafitra avy any Nazareta, ary ny marina inona ny soa azo avy any Nazareta? Hitanareo ary fa aleoko ny fanetren-tena, ny tsy nitonona anarana, mba tsy hanatrosa amin'izao tontolo izao. Miezaka ao an-davorary ianareo, olon-tiako, mba hanana izany toetra mampanahy izany, satria miaro ny fanahy ianareo ary manao anareo sarobidy eo masoko hitoetra tsara eo amiko ny tenako. Tsy hoe tsy maintsy mitady an'izany ianao, fa amin'ny farany dia hitanao fa ny fahakelezanao no lehibe, ary ny tiana kokoa noho ny fahalehibiazanao. Eny te hita ny malalako aho, ry olo-matoky sambatra. Te hitanao eny rehetra eny hanandratra ny hafa ao ambony. Tiako ianao anao izany, amin'ny eritreritrao sy ny fihetsikao, fa tsy ambava fotsiny. Tiako nahita anao haka ny toerana farany, mikatsaka ny tombotsoan'ny hafa, fa tsy ny anao. Fanamby lehibe hoe izany, ho an'ny sasany eny. Fahasoavana mety tsy ampy ve? Tsia, fa izaho manome ny filahana rehetra fahasoavana ao aminao. Raha raisinao am-ponao izao teny izao, aoka ho araka ny sitraponao Andriamanitra. Ataovy am-po izany, aoka ho araka ny sitraponao Andriamanitra, dia io fahasoavana io nomenanao iro-mipaka tsara ao am-ponao. Hitanao ary fa amin'ny fampiarana izany dia misy fitsarana be lehibe ataon'ny hafa. Ny mpanan-karena, ny mahantra, ny kilemaina, eny ho fanamby ho anao izany, ary fanampy tsara ihany koa. Aseho avokoa ny eritreritrao any an-danitra. Diovy ny fonao mba tsy ho tohina mafy ianao. Ireo ny fikasiana farany raha malalako. Ireo dia mirapiratra tahaka ny kintana mandrakizay toy. Mandehana ary, ampidiro anatin'ny fonao izany, miaraka aminao aho. Avela izany fahasoavana izany, izany fitahiana izany hamaka tsara ao am-ponao, dia aoka anao hamokatra amin'ny voankazo mamy. Eny, tena mamy dia mamy tokoa. Hoy Jesosy avy any Nazareta. Saotra Tompo, mankasitraka anao izahay, ny fitiavanao sy ny famindrampinao, fa tsy ny fikirinao anao izany toetranao izany, tsy mba nataonao ho anao irery, fa nozaraina tao amin'ny mpanomponao, tamin'ny olonao, tamin'ny sakaizanao, tamin'ny zanakao.
kondretizay mankasitraka iram-poeram-panahy mankatelina indrindra Jesosy. Ary dia mangataka ny fanenao masina mba hiasa ty anatinay hananay zany toetranao zany, hitoeranay amin'ny fanetren-tena, hitafianay ny fanetren-tenanao, dia ho asandratrao tokoa ny anaranao aty anatinay amin'ny andro farany. Dia ho voninahitra ao ny fiainany amanontolo Jesosy, anio ampitsoro mandrakizay. Mankalaza anao sy mitsaka anao zay, manome voninahitra anao, anio ampitso ary ho mandrakizay. Alleluia. Amen.